Ampitomona amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika indray mahatratra ity alahady maraina fa 1 ny volana aprily ity. Mialoana andrenesantsika ny afatry ny soratra masina dia hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay fa nifoazanao indray hitanila eto amin'ny toerana ity amin'izao alahady maraina izao. Finaritra izay satria fantatray fa manam-pilazaina aminay indray ianao. Raha masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay angatsika akana ny logos na ny toriteny androany alahady maraina dia araka izay hitantsika ao boky ny asan'ny apôstôly toko 4. Asan'ny apôstôly toko 4 ny 9 ka hatramin'ny 9 Asan'ny apôstôly toko 4 ny 9 ka hatramin'ny 9 Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe: ry mpanapaka ny vahoaka sy l'olona, raha adinona izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitranana ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana dia natsangan'Andriamanitra ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto masonareo. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa mba ambany lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Amen. Misy ireo mpanakanto mpihira malaza, azo lazaina hoe légende mihitsy raha zany no ilazana azy. Rehefa mody mandry reny olona reny, ohatra zao tamin'ny Johnny teo, Johnny Hallyday maty dia juste herinandro aorianany nahafatesany angambany izy zay raha tsy diso, dia misy ny atao hoe album à titre posthume, zany hoe le album hira zay nomanina nandritry ny fahavelomany fa tsy tafavoaka, dia ezahan'ny maison de production amidy avoaka juste après ny fahafatesany. De zavatra mahagaga, iny album à titre posthume iny, zany hoe aorianany nahafatesan'le mpihira, de lasa non seulement lafo fa lasa misy valeur sentimentale manokana, na koa hoe lasa misy légende mihitsy mandidina an'le izy. Zany hoe tsy mitovy ny valeur n'iny album iny taorianana nahafatesan'le olona mpihira sy le valeur an'le album talohany izy mbola velona zany. Ary misy mihitsy aza ireo fanina n'ireo artiste reo aorianany fahafatesany dia mamorona légende na angano foronina mihitsy mba ahafahana mbola mitahiry ny lazan'ilay mpanakanto. Abotsina mihitsy zany, asiana sira ozytsika na asiana carbonetra. Anome ohatra anankiray aminareo ohatra n'artiste miavaka teo amin'ny tantara amin'izany resaka hoe construire une légende zany mba ahafahana miazona ny lazany, dia i Elvis Presley. Tamin'ny taona 7 alarobia 15 août 2007 dia ny fanina Elvis Presley rehetra tany Amerika ny organiser veillée de prière, dinio tsara, alim-bavaka, ohatra hoe alim-bavaka zany, izay teo amin'ny zaridainany teo amin'ny fasan'ny Elvis Presley. Ary tamin'izany fotoana zany nafana de nafana ny andro, na may be, tafakatra 40°,5 Celsius ny hafanana. Fa tonga eran'izao tontolo izao ny fanina ny Elvis Presley, le tena vrai fanina zany, le fan inconditionnel ozy izy ny fitenenana, nanao veillée juste ho amin'io andro anankiray io, de taorianan'izay lasa misy légende be dehibe niforona mahakasika an'io fasan'ny Elvis Presley io, mahakasika ny Elvis Presley mihitsy,
dia lasa tsy fantatra ntsony zay tena tantara marina ny Elvis Presley sy ny legende ny foroniny ny fanina noho ny fitiavany anazy ny papany. Dia tamin'ny andro eo nefany a voalaza ny mpanao gazety fa nisy vavy antitra anankiray 17 taona zay anisan'ny mpakafy Elvis Presley maty noho ny hafanana. Namay be ny andro kanefa dia nandeha ihany izy dia maty satria 40 degré Celsius tamin'izay fotoana izay. Ary rehefa natao ny totaly dia nahatratra 7 ny olona maty ny hafanana eraky ny faritry ny Memphis tamin'io andro ny nafatesany tamin'io andro ny fankalazana ny 30e anniversaire nafatesany Elvis Presley. Nyraisiko zay ohatra zay mba azahoantsika sary an-tsaina hoe ohatr'izany ny fomba famoronana angano ny amin'ny olo malaza anankiray mba ahafahana mitahiry ny lazany sy te hametraka ny maizy azy. Dia ohatr'izay koa le olona manao le hoe album à titre posthume, zany hoe album tsy efa eo ntsony le olona tompo le mpihira fa tompo le hira efa maty. Dia lasa ny saiko rehefa nanomana an'ity toriteny ity satria move isika mpanaradian'i Kristy, tsika mpino mino an Jesosy, isika ve manana an'izay toe-tsaina izay ihany koa, isika ve fanina an Jesosy sa manahoana? Satria izany no hanenjehana sy hanamelohan'ireo olona tsy mino antsika hoe ianareo izy namorona legende manodidina an'io Jesosy io mba hipetrahany lazany. Zay le tiako atongavana. Tahaka an'ireo faninan'ny Elvis Presley ve tsika amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina dia miezaka te hiperpétuer an'ilay tradition chrétienne na ilay personne historique atao hoe Jésus de Nazareth. Moa ve ny baiboly dia lazaina hoe livre à titre posthume mba ahafahana nourrir les légendes de Jesosy, satria zay no fanakianana na attaque ataon'ny athée sy ny mpanohatra ny fivavahana kristiana amintsika rehetrarehetra. Dia ity texte anjarantsika androany ity no azoko lazaina hoe manampy atsika amin'ny fambalinana izany fanontaniana izany. Nasehon'ny Petera tsara hoe ok, ianareo teny an'ireto fariseo reto izy sy ireo olona le nanenjika azy, satria nisamborona Petera hoe fa maninonareo no mbola mitory an'izany Jesosy zany. Ny ambadiky le izy dia zao hoe efa natao ny fomba rehetrarehetra nampanginina an'ity tantara ity, namoaka vola paosy mihitsy aza ry zareo hoe namafitsao zany fake news zany, tsy vao amin'izao 2024 sy 2020 zany misy efa hatramin'ny andron'i Jesosy misy ny fake news. Dia ny fariseo sy nireo olona mpanaraka azy sy ireo romanina nampiely feo hoe lazao hoe nangalary ny mpianany ny fatiny. Dia amin'ny fariseo sy ireo mpanaradia azy zany dia hoe reto mpianatra reto miezaka ny mba tsy tiana ho adinoina iny afera iny dia mitory amin'ny alala mitory azany Jesosy zany foana. Fa eto Petera dia asehony hoe raha ohatra ary ka nangalarina tokoa ny fatiny, raha ohatra ka noforonay, d'accord andao ara hoe noforonay le hoe nitsangana tamin'ny maty izy, ahoana ozy izy Petera no nazavanareo ity lehilahy izay narary ity ka nisitrana amin'ny anaran'i Jesosy? Izay ny tiany Petera lazay, raha olona efa maty ka tsy misy akony intsony, tsy tokony misy fiatraikany amin'ny ankehitriny. Ary zay ny argument de base ny Petera eto hoe amin'ny anaran'i Jesosy no nanasitranana an'izao lehilahy zao. Ary sahy mihitsy Petera tsy misy tahotra. Eritrereto fa olona menacena izy eo ambanin'ny atao hoe menace d'emprisonnement, fa mbola sahany dénoncer sy ny teny hoe ity lehilahy hitanareo sitrana ity dia ilay Jesosy halanareo tava, ilay Jesosy nivononareo, ilay Jesosy niendrikendrehanareo amin'ny tsirariny, io no nasitrana an'io. Zany hoe ninona nataonareo na hanompanareo
na hiteny ratsy an'io jesosy io nareo na andany vola tsy tokotsy foroana ianareo hanely resaka hoe tsy mitsangana zany izy fa mimpianatra naka ny fatiny dia tsy azonareo sakanana ny asany na de efa tsy epintsony ary izy fa dia ity pirofo mitoaka amin'ny tendany fa ny asan'andriamanitra tsy maintsy mitoy tsy misy mahasakana ny asan'andriamanitra na inona zay ezaka ataony izao tontolo izao hatramin'izay nanamperana vava ny filazantsara levako tsy vao zao fa hatramin'izay dia natao ny fomba rehetra nampanginina ny filazantsara natao ny fomba rehetra hanampenambava ny filazantsara za tsy miteny ny fiangonana fa ny filazantsara fa Andriamanitra dia mahita lalana foana ninona ho ataon'ireo olombelona Andriamanitra dia mahita irika foana mahita lalana vaovao foana ho amin'ny asany zay ny lohatenin'ity logostsika androan'ity Andriamanitra mamorona lalam-baovao foana ahafahan'ny filazantsara ho voatory andegna anome ohatra atsika hoe natao zay fomba rehetra nampangina zany ohatra tamin'ny andro Paoly fotsiny misy fotoana Paoly apôstôly nivavaka nangatabavaka tamin'ny fiangonana hoe mivavah ho ahy ianareo mba any ampigadrana izy io mivavah ho ahy ianareo izy mba hanokafany mitompo varavarana ho an'ny filazantsara izy tsy ny teny hoe mivavah ho ahy ianareo mba ho afaka atao-po zao raha antsika zao ny teo amin'ny plasin'ny Paoly apôstôly dia ny teny hoe mivavah ho ahy mba ho afaka ato fa ozy hoe mivavah ho ahy mba isy varavarana misokatra ho an'ny filazantsara inona ny valim-bavaky Paoly apôstôly ay io fonja misy azy io misy azy tamin'izay fotoana zay io no varavarana misokatra izy manana eritreritra hoe prison no mivadika varavarana mivadika opportunité mivadika champ de mission saha fitoriana ny filazantsara nafahana nanambara an Jesosy tany Roma satria rehefa nogadraina izy dia niakatra tany Roma dia ino no ary tena nykalkulen'ny Paoly mihitsy ny ahatonga azy higadra ny Roma satria tao anatin'ny planina ny Paoly dia hoe hanambara ny Kristy amin'ny Kaisara sy ny Romanina tany Roma izy mahavariana fa izay no lalana vaovao zany hoe ao am'izay tsy eritreretintsika mihitsy ao am'izay ny eritreretintsika hoe kizo no misy lalana vaovao ao am'izany kizo zay tsy nieritreretina izany mety nieritreritra angamba ny Paoly tsy fantatro fa mba za fotsy maminavina hoe rehefa nangatabavaka tamin'ny fiangonana izy hoe mivavah ho ahy mba hisy varavarana misokatra ho an'ny filazantsara dia hoe io fa misy opportunité tsara be ambony tapis rouge ao anatina condition faran'izay mahafinaritra non tsy zay le izy fa aizany varavarana misokatra dia amin'ny toerana tsy ampozina no ao no lalana nomen'Andriamanitra azy dia ina ny zavatra nitranga l'afaka nanao rencontre tamin'ny olona tsy nampozina i Paoly noho izany zavatra izany andenge eo jerentsika ny teniny ny soratra masina amin'ny Korinthiana faharoa toko faha 1:10 hoe ahitantsika zany hoe aventure ny fitoriana ny filazantsara zany misy aventure tsy mandeha ho azy lasa fitoriana ny filazantsara fa misy aventure izay ahitana loza indraindray kanefa zao anatin'izany loza izany no lalana sokafan'Andriamanitra ahafahany mampafantatra ny anarany amin'ny olona zay tsy nieritreretinao ary tsy tao anatin'ny kajikajinao tany am-boalohany Korinthiana faharoa toko faha 1:10 ny 2:4 ka hatramin'ny 7:20 Korinthiana faharoa toko faha 1:10 2:4 ka hatramin'ny 7:20 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Korinthiana faharoa toko faha 1:10
Kozana faharoa faraiky amby folo andiny fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fa fito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy enoy tsara azy. Indimy ao no nokapohin'ny Jiosy nefa nokapohin'ny Jiosy inefapolo latsaka iray avy. Intelo nokapohina tamin'ny hazo aho, indray maka no toram-bato, intelo no vaky sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompotany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisa, safady saiky nahita loza tany anefitra aho, saiky nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saiky nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka aho. Tamin'ny fisasarana sy ny fikelezana aina, tamin'ny tsy fahitatory matetika, tamin'ny hanoanana sy ny hetaheta, tamin'ny fifadiakanina matetika, tamin'ny hatsiaka sy ny fitanjahana. Amen. Ireo no litania na listiny nanjoan'ny Paoly noho ny fitoriany Jesosy. Ny fady hanina tsy fidiny aho izy, tsy hoe nanao fananina ifady hanina, noho ny tsy fisikanina. Aika izany ty asa fitoriana filazantsara ty koa mety ahitana loza. Tsy tian'ny olona mandray mantsy zany toriteny zany fa ny tian'ny olona renesina foana de hoe nitory an' Jesosy de mahafinaritra be, miaraka am' Jesosy de eny ambony goudron malemy. Mahita loza Paoly, vaky sambo, impiry aho izy no saiky maty, impiry aho izy ny vonon'ny olona, impiry aho misy vaky sambo aho izy dia izy vaky sambo iny dia eny amin'ny voly ranomasina de miezaka nanavitra tena. De tonga teny amina tanàna anankiray, ohatran'ireny tanàna le film le olona le any ampovoanina ilona tsy fantatra reny. De tamin'ireny izy no nifanena amin'ny olona, izy tia efa lalan'Andriamanitra daholo fa tsy fantany. Nanao rencontre, ahoana filaza zany? Inopiné, nanao rencontre surprise, ireny olona reny no nandray ny filazantsara. Zany hoe tao anatin'izy niady mafy, tao anatin'izy nieritreritra hoe fa ahoana ary za zany, sady efa tsy mihinan-kanina, sahirana, fa maninona zany no vonona lava, ampijaliana lava, maninona ahitako loza. Izany rehetrarehetra zany no lalana zay nampiasain'Andriamanitra mba ahafahany mitory amin'ny olo-kafa izay tsy nieritreretina tao amin'ny programany say. Angamba ny raha mahainao zany Koritiana faharoa toko faraiky amby folo andiny faha efatra amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo zany tsika de mety hivarahotsana hoe ianao zany koa dadapasto ohatrany mampatahotra fa aleo ary zay tsy hiroboka lalina amin'ny asa fitoriana ity fa aleo zay tazatazana eny lavitra eny. Ay ve zay ve zany no mahazo anareo manao an'ity asa ity? Za tompoko tsy manolo bato mafana anao. Za tompoko tsy anao tahaka ny mpanao propagande ho avy zao ny fifidianana solom-bavam-bahoaka na filoham-pirenena mampanantena drisanao. Za de miteny hoe hanampy hitory ny filazantsara ianareo, hanaradian'ny Kristy ianareo, hilazan'ny marina anareo. Afireto ny tanàn'akanjo ozy zokedy zay fa hiatrika ady. Satria ady amin'ny fanaratsany amin'ny rivotra ty ataotsika ty. Ary ny fanaratsany amin'ny rivotra tsy tsikanao. C'est un combat acharné, un combat mety andatsana ny aina mihitsy aza. Nanjoan'ireo martiora maro. Ady ity fa tsy resaka ambony tamboho. Ady ity fa tsy resaka fandaminandro. Ady amin'ny fanaratsany amin'ny rivotra. De mety logika ihany, mahatonga anao mety ozy ohatra mampivarahontsana izy zany. Fa izao anefany, ny tsirony ao anatin'izy ity, ao anatiny any no miteny aminareo. De misy zavatra tsy ampozina mipoitra ao anatiny zany combat zany. Io misy lalana vaovao sokafan'Andriamanitra foana ho amin'ny asany. Raha tapenan'ny olona ny robinet ato, misokatra indray ny ato.
tapenan'ny olona ny lalanato misokatra anay ny lalanato tsy hay tohaina ny filazantsara na inona ny fahaizana olombelona nanaka anazy hatramin'izay. Zany fanenjena zany tamin'ny andron'ny communisme tamin'ny tany communiste zany hoe ka nivaivay e vaiza izy amin'izao tsika miteny zao. Anome ohatra anankiray nareo koa hoe ny fiezahana nampanginana ny Paoly ohatra. Tantaran'ny Paoly sy Silasy tany am-ponja. Fatatsika tsara iny tantara iny. Ny hira i Paoly sy Silasy tao am-ponja dia niovitrovotra ny fonja dia nirodana ny trano dia afaka izy roa lahy. Ny olona moa rehefa mitory ny texte iny dia le hoe ny herin'ny fiderana miatsy dia izay loatra. Tsy le herin'ny fiderana mihitsy satria lasa hoe zareo lasa any amin'ny Paoly sy Silasy no mitodika ny mason'ny olona. Fa jereo tsara le lalàn'Andriamanitra tsy napozina. Rehefa rava ny fonja no ny horohorontany dia nivadi-po ilay pénitencier, chef pénitencier. Saika hamono tena raha tadidinareo ny asan'ny apôstôly. Inona ny saika namono tena? Voalohany indrindra ny zavatra hitan'ny masony nampiororo azy. Nivadi-po ny lehilahy. Fa indrindra natao ohatra izy hoe nandeha nandositra ny gadra ato responsable eo anatrehan'ny fitondram-panjakana tsy te halala reo fa dia lazainy zareo fa complice tamin'ny fandosiran'ny gadra dia ho faty aleoko za hamono tena. Izay na tonga ny Paoly miteny hoe aza mamono tena ianao fa ato zahay. Raha ny tokony ho izy dia ny zavatra tokony nataon'ny Paoly sy Silasy dia hoe hoeto ara-tongotra. Afaka mety hitery amin'Andriamanitra hoe dera ho anao Andriamanitra fa nafahanao tato amin'ity famonjana ity aho fa mbola adalany ray poipetera raha zay ngamba filazantsika azy raha ny fisainantsika amin'izao fotoana izao sanana. Mbola niteny ihany hoe zay ne ka tsy nandositra ry nga pénitencier fa ty zahay e. Dia inona ny zavatra nitranga? Eo le tiako atongavana. Le pénitencier lasa nitondra azy roa lahy tany an-tranony. Ny alin'iny dia ny sakafo tao. Ary tao izy no nandray ny filazantsara. Zay le lalana. Zany hoe mieritreritra ny olona détracteur an'ny Paoly fa ho voasambotra dia angina ary tapina ny vava. Kanjo nanokatra porte de sortie vaovao indray nakany amin'ity pénitencier ity dia izy mianakavy nandray ny filazantsara ny alina iny. Ny tiako hamehezana izay zavatra resako rehetra mana dia ty hoe eo amin'izay eritreretintsika fa tsisy lala-kombana intsony eo amin'ity asan'Andriamanitra ity. Eo amin'izay eritreretintsika hoe eto amin'ity toerana ity na eto amin'ity faritra ity na eto amin'ity fianakaviana ity indraindray tsika mety kivy hoe inona ny fomba ahafahako mitarika ny olona na koa hoe tsy navela ianao hijoro vavolombelona eo amin'ny toerana misy ianao na nampanginina amin'ny fomba maro samihafa ianao aza miraviravin-tanana. Mahita lalana foana io Jesosy io ahafahanao manambara azy. Mahalala olona be dia be tsy afaka intsony izy makany am-piangonana ny alahady maraina satria noho ny asany tsy manome tsiny ianao Andriamanitra. Aza miculpabiliser. Mahita lalana foana Andriamanitra ahafahanao mandray ny feoany. Ohatra fotsiny zao zavatra ataontsika zao amin'ny alalan'ity Facebook ity na YouTube satria mandeha mivatana amin'ny YouTube koa zany. Nisy zany confinement zany, nisy zany Covid zany, fa plus nidy amatrano ny olona tamin'ireny Covid ireny, plus be dia be ny olona nandray ny filazantsara. Ary betsaka aminareo reo fruit an'ny confinement, fruit an'ny Covid nahatonga anareo nafantatra ny page RGN, nahatonga anareo manaraka nyity fandarana ity mandraka ankehitriny. Be dia be moa ny olona taorianan'ny Covid dia mijanona ny azy ny fandarana satria nataony zareo provisoire avanatsika mitohy. Ny tiako atongavana dia zao hoe naiza ny tany misy anao, ninona circonstance misy anao ka mangetaeta ny teniny marina dia anjaran'Andriamanitra no mitady ny moyen rehetra ahafahany io teniny io ho tonga eo am-pelantanan'ny olona. Ary zany koa ny antony mahatonga anay milofo andro aman'alina hoe inona ny fomba rehetra na ny moyen rehetra ahafahan'ity filazantsara ity tsy maintsy toriana
satria araka ny teny hoe tsy maintsy ho tonga mare zao tontolo zao vao tonga ny farany fo ny soratra masina. Ny filazantsara dia hoariko toy ny rano, tanareo io rano io, rano mahavelona, malefaka, mamelombelon'aina, kanefa ny tsy misy redoutable loatra noho ny rano. Nao sakananao toinona ry izy anaovanao barage, arakaraky ny anaovanao barage azy hitanareo tsara ngamba nyreny menace reny hoe rehefa tady hitritra ny barage miororo daholo ny tanàna ray manontolo ny forcen'le rano avy any ambony any. Io rano io na dia ho tapelanao toinona azy any loharano dia mahita lalana foana izy ivoahana, izay le rano paradoxala zany hoe mahafinaritra izy, malefaka izy, mamelombelon'aina, nefa koa izy ohatran'ny canon tsy maintsy mipersa io. Ny anjarantsika dia ny mamafy, ny anjarantsika dia ny mitory, fa tsy maintsy mahita lalana any anatin'ny fon'ny olona io. Eny hatramin'ny olona zay milaza azy ho mafy be zay niseho azy belo zay, aminareo manaraka eo afaka mijoro vavolombelona, be zay niseho azy hoe za tena tsy azo akisoka zay, fa babony Jesosy any izy taty afara. Io Jesosy io Jesosy tsika io manana ny atao hoe usure, mampiasa ny atao politique d'usure. Izy tsy maiky kanefa tsy tara ao izy le fitenenana, fa arahany amin'ny onjany eny ny olona, afaka mivingivony izy, afaka manday izy, nisy mafy loha mihoatra no Paoly ve zay tena nampiasa ny herin'ny rehetra nampanginona ny filazantsara hatramin'ny fandatsahana nataon'ny Paoly apôstôly. Ny ray andro tsy napozina, nazera avy eny ambony misy soavaly izy, teo izy vao nahiratra ny masony, de le Paoly fatra-panenjika no indro lasa ambassadeur mivaivay migadra noho ny filazantsara izy manoratra eto zao io. Zany le transformation mahagaga ataon'le tenin'Andriamanitra. Discret, incolore, inodore, kanefa puissant. Ary tsy afiainiko aminareo fa za rehefa mahita an'ireny olona ataotsika hoe tena mijoro fahavalon'ny filazantsara amin'ny herin'ny rehetra reny, hoe tena hoe miseho hoe adversaire na ennemi numéro 1 ny filazantsara, dia me anaty hoe tsy hoe lehilahy de ho azo. Gaginareo fa maninona? Ohatry reny mihitsy ny fietsiketsehan'ny olona efa misy zavatra mandidona azy ao. Io le lazain'ny soratra lazain'i Jesosy hoe sarotra ho anao ny hanipaka ny fanindromana Paoly a. Ohatra ny enjeny zavatra zany izy, mahatonga azy taitay bombony io, mahatonga azy mandrongandrongatra io. Fa ny olona sarotra azo, raha zay ngamba lazantsika azy matetika, ny olona tena sarotra azo amin'ny filazantsara dia le olona tena manohitra filazantsara fa tsy mampiseho réaction mihitsy, le olona serein, olona tsy miraika mihitsy, fa le olona mitratrefatreva, le olona tena mitena hoe za kosa tsy mino an'izany fa za zao, reny indrindra no fanaka voafidy, tahaka ny Paoly hoe fanaka voafidy hitondrany any anarako any amin'ny Jesosy. Ho avy ny andro zay tsy maintsy mbola azahoan Jesosy azy, fa aloha andeha hilamina dia hisesy ozy le fitenitsika tanora izay. Ny tiako hatongavana dia zao hoe aza miraviravin-tanana isika, atao foana ny asan'Andriamanitra, torio foana ny filazantsara, tsy adalanay ny fomba maraina eto amin'ny enina maraina ane zao raha olona ty Erope. Fotoana ny alady maraina zany fotoana ny grâce matinée, mandritra ny herinandro ianao miazakazaka, marina fa lahady mampivavaka zay pasteur, mba tokony mba hampifalifaly tena ao mpandrina manao petit déjeuner au lit, fa maninona mirangalitika eto aminareo eto am'izao amin'ny enina maraina zao ato am-piangonana fa tsy eo ambony fandrina mafana, satria ny filazantsara tsy maintsy toriana. Na misy boty fosy na tsisy boty fosy ozy le vazivazy zay, na iain'ny olona na tsy iain'ny olona, fa zao tsy maintsy misy impact io. Ary io amin'ny fotoana tsy ampozina
dia mirefotra ka dia mahereza daholy ary azakivy amin'izay asa zay nametrahan Jesosy atsika ho amin'ny fitorinany teniny voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indraika ho azy mandrakizay hivavaka sika misotranao zay Jesosy eo noho ny ity alady maraina ity indray nanomezanao anay zany fampaherezana zany ho anay rehetra zay ao anatin'ny fanomponanao na koa zahay zay magnetaeta ny teninao misaotra satria na dia tsy mety ho afaka any am-piangonana ara ny sasany aminay noho ny aretina ohatra noho ny asa mandraharaha na koa noho ny antony maro tsy fantatro dia nomenao zao fahafahana izao dia nahazo ny anjara sahaza azy ho an'izay efa ao anatin'ny samy fitorinanao kosa dia mety efa niezaka izy nanandrana ny fomba rehetra fa toa tsisy vokatra aza ve ilay raviravy tanana ataovy tahaka andry Petera sy Paoly reto enina dia any amin'ny toerana zay kizo aza dia ianao manokatra lalana vaovao amin'ny asanao mandrakariva ary mahita hevitra foana ianao hanambarana ny tenina misaotra noho ny asanao misaotra noho ny fampaherezanao anay satria izany ny Andriamanitray tsy mamelana irery ao anatin'ny fahasarotana idera ny laza ny voninahitra zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay amen mirary soa antsika rehetra ary bon dimanche daholy samita in'Andriamanitra velo mato